Tonga nidina teny an-dalambe indray androany ny Pomaniany Rajoelina mitaky ny fiverenany eto Madagasikara. Ireo matoa Rajoelina kosa dia tsy sahy noho ny ratsy nataony tamin'ny vahoaka maro anisa ka any Dubai no miafiny. Zuze, tuga denis ni kampa atau naik deki pada mana ni tujuh lapan. Tuga dia view zareu ni erin plus zareu. Pasal itu bercakap cara itu tuga dia zareu tuga dia nanti nak face ka selain but selain bas. Lazai mazul karena kasi lazai dia orang schmied. Zai ni di mana tu fure ni. Zai di fora pay zai cuma nak jalan. Ka iwa di farang lagi tepat schmied tujuh lapan mana ni. Manjisho. Samyaron sa pito. Fa troar ta fa solotan fa namban banin rewa. Ulla rewan le pumban presta Rajoelina pumban madana yar lala pentana na tanari. Tro net pesa manawan ziado yaron sa pito. Dia maitan zeman dura manupam tanana sa sofo upa rain au tsara le ask sariat forura rate fa viu itan mask tsara na dura nete pomani na zaina to anzan manina lot ha lefa yela na lefa na banina la bisanandra zaita to anzania zaita anzan zai sarot yang fiancé alle pitira kanza kan ai fiancé sarot pitira kanza kan sabi ministro bicarana mamam zareu ministro para cosa nan zareu ha de mana fez ai we ata wanzan sabi nai no sabe a pepita se ela sai tenen mare para gazet asam lazan tira sai se tenen pas papasan ni mana barano pas papa ni cer pas papa jap malakas ni mana barau asa ni ulan naon sakia na pas papa kaina na sai sahaya ye Misafir dan sahai, kot bukan desain yang misafir naik. Pas sebentar dia nak kalapat. Kan yang sasau, semua nak belas nak sebutannya sasau. Pas sakit tu dia nak misafir.
ankoatran'izay resaka andrajoelona izay ihany ny fangatahanyireo pombazy ny verenana eto Madagasikara dia midina andalambe ihany koa ny pombany ben'ny tanànan'Antananarivo Ramatoa ary lala midina andalambe izy ireo mba hiaro azy satria raha ny resaka mandeha dia nofoazin'ny tojo ravalomanina ankehitriny ilay fitoriana izay napetrana teny anivon'ny HCC tamin'ny mahakasika ny fifidianana natao tamin'ny 1 Novambra taona 2024 nanambara tojo ravalomanana fa osiko halabato no nahalany any harilala tamin'izany fotoana izany. Tsy nisy moa ny marina sy ny rariny azony tojo ravalomanina satria Andriamatoa Andry Rajoelina no filohan'ny Madagasikara tamin'izany fotoana izany. I harilala dia olon'ny Rajoelina ka mazava ho azy tsy hita mangerana mihitsy ny mpanohitra ka ankehitriny amin'izao vanim-potoanany fanorenana izao dia tonga teny amin'ny HCC Andriamatoa tojo ravalomanana mamoha izay fitoriana efa napetran'izay ka hiatrika fa maninona tokoa moa ireo vahoaka ireo no miaro ny harilala ary miaro Andriamatoa Rajoelina satria Rajoelina dia tia manome vary masaka. Ny atsasaka latsaka kely ny distrikta manerana ny Madagasikara ao anatin'ny bolana efa vita izany mametraka sisa dia azo parc solaire photovoltaïque avokoa. Ny anabosary any Ambovombe mahazo 1 mégawatt, ny anabosary mahazo 1 mégawatt, Fangiandrano ametrahana 1 mégawatt, Manakara ametrahana 3 mégawatt, Manakara ametrahana 1 mégawatt, Mandritsara ametrahana 1 mégawatt, sy maro Ambositra ametrahana 3 mégawatt, 50 villes fa sationany. Zay efa ao anatin'ny fanatanterahana tsy ampiasa pétrole intsony zany jiro ny vahoaka malagasy ray manontolo rehefa lany filoha-pirenena indray ny président Andry Rajoelina miditra